manona ny fiadanany tompo atsika menaka avy eto tapitanana ny Fianaratsoa sy ny manodidina indray amin'ny sabotsy 18 novembre ho avy izao dia hiaraka aminareo tondray ny tenako hitondra mambavaka anareo hivavaka ho anareo eto tapitanana ny Fianaratsoa sy ny manodidina rehetrarehetra zao no fotoana inoko fa mbola hitahin'Andriamanitra anao ndray ny zavatra tiako fatatsika dia zao itsika dia nateraka hiady tsy nateraka andalo ady ny mandalo ady manko dia mandalo kely dia miserana fa nateraka hiady mihitsy kanefa ihany koa tsy nateraka hiady fotsiny fa nateraka andresy mihitsy zany hoe ninona adinao dia nateraka andresy ianao ary tsy maintsy mpandresy ianao vo mbola any amboaka ny olombelona iray mbola any akibon'ny mamany ny olona iray dia fa miady izy mba hatafavoaka azy eo akibon'ny reniny ao miady izy raha le reniny fotsiny hoe manena sy misy heriny reniny matanjaka be ny reniny amoakan'le zaza ao akibo fa le zaza tsisy hery dia tsy possible ho tafavoaka ao le zaza fa tsy maintsy mifara amina fandidina ary tonga dia nitokotera tena miteny mana hoe kely hery le zaza kely eto fa tsy maintsy didina ianao zany hoe mbola any amboka ny zaza kely dia fa miady izy atao mitadiny fomba hatafavoaka azy ao akibon'ny ray aman-dreniny eo ary raha voateraka izy dia tsisy zazakely hoe voateraka zany dia mimeme tsisy zazakely hoe voateraka dia nitsikitsiky fa ny zazakely rehetrarehetra voateraka dia nitomany tsotra le antony fantatra ny zazakely fa na izy voateraka eo raha andalo ady eto ambonin'ny tany izy dia fa andalo ady ary zay no mahatonga azy mitomany zay no mahatonga azy mitomany hitantsika tsara fa rehefa andeha hianatra ny zazakely izy hanomboka fianarana voalohany iny dia fa mitomany inona ny mahatonga azy mitomany satria efa ady sady zany hoe hisaraka amin'ny ray aman-dreny andeha irery hiatsika amin'ny fianarako efa ady ary zany no mahatonga azy mitomany rehefa voahiditra maternelle voalohany iny na classe de T1 tsy maintsy mitomany izy satria ady mihiditra classe de maternelle izy miatrika ny CETM hiatrika CPE dia efa hiatrika examen sady ady miatrika BEPC ady hiatrika bac ady amin'ny école azy ady any ampianarina examen sy ny rehetrarehetra vita ny bac dia efa mieritreritra anambady aza mieritreritra ianao fa rehefa manambady dia miadana aza mieritreritra ianao hoe eny manambady moa ve tsy hiadana aza mieritreritra hoe fiadanana fotsiny fa tsambara misy ady koa ao raha vao manambady ady satria manomboka eo ianao tsy akagote amin'ny ray aman-dreninao tsony manomboka eo ianao tsy dongodongy amin'ny dadanao tsony tsy maintsy ianao no miasa ary amelinjanaka ady tsika zany eto ambonin'ny tany dia ady ary tsy mahazo aina mihitsy koa ny olona raha tsy manasika zavatra ohatr' zany tsy mahazo aina ianao tsy ianao io zany na da atao hoe manana trano telo ary ianao atao Fianaratsoa dia tsy mahazo aina ianao raha tsy manangana fanonefana nefa ny manangana trano zany fantatrao fa tsy mora fa ohatra nefa zay mihitsy le raha mikorina amintsika hoe tsy maintsy manangana an'itya raha manana tomobilina ray roa ianao dia ohatra ny mpianana telo efatra mitady ny fomba foana hiatrehana zavatra ambonimbony fa ny mahafinaritra ninona ady atrehantsika isan'andro isan'andro dia possible ihany koa ny andresentsika isan'andro afaka mandresy isan'andro afaka mahomby isan'andro afaka mandresy isan'andro na inona ny nady atrehana tsisy zavatra tahorana tsisy zavatra mampanahy tsisy zavatra mampitebiteby afaka ny andresena zany ny lalàna ny ady rehefa miaraka amin'i Jesosy ka amby sabotsy ho avy izao 18 novembre dia ampianatra antsika ny hoe ahoana ny fomba fiatrehana ny ady ny ady ndray samy manany azy tompoko tsisy olona tsy manatrika ady fa ny ady samy manany azy ny zazakely manana ny ady tsy mahazo nono ny zazakely raha tsy mitomany dia rehefa mitomany ny dradradrady iny izy dia mamoaka nono ny mamany ny tanora manana ny ady naho ny miady amin'ny fiainam-pitiavana
miady amina déception ny rehefa afaka examen izy mandeha miasa sasany miady amin'ny resaka asa sasany miady amin'ny patron sasany miady amin'ny examen sasany miady amin'ny tsy fanana anazy sasany miady amin'ny sakafo sasany miady amin'ny aretina sasany miady amin'ny politique fa niady samy manany azy reo mpanao politika be da be tsika hiatsika fifidianana tsy miatrika fifidianan'ireo mandalo ady milliardaire reo manana milliard reo fa manana ny adiny sasany miady tany sasany miady mivady sasany miady amin'ny resaka fisaraha-panambadiana sasany miady amin'ny zanany lahy miady samy manana sasany miady amin'ny trosy sasany miady amin'ny tsy fananam-bola sasany miady amin'ny halina miady samy manana fa ny zavatra toro ahoana ny fomba hiatrenao ny adinao ahoana ny atonganao andresy manoloana ny ady inona ny zavatra atao tonga anao tsy ho kofinao anatin'ny ady inona ny zavatra atao tonga ny lalana misokatra ao anatin'ny ady mahatonga ny fandresena tsy maintsy horaisinao inona ny atao zany fampianarana zany no zaraintsika amin'ny sabotsy ho avy zao 18 novembre amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny tarandolo no miona eto daholo tsika tarandolo ambadika ny station Shell no anatanterantsika ity fotoana mezinezina sy tena goavana de goavana ity ary isy tetikady satria ny olombelona de misy ady anankiroa misy le ady ety ivelany iny le hoe ady mivady ady mitrosy ady le ndresaka tao fa misy koa ady ao anaty le ady ao anaty le tebiteby le tahotra le alahelo vokatry le olana ety ivelany de misy zavatra mavesatra ao anatin'ny fo iny le ady ao anaty ka ahoana ny fomba hiatsena na le anaty na ety ivelany zany rehetrarehetra ny ianarantsika manasanao any tenako pasteur tena Randriana Manala no hitondra ny vavaka amin'ity sabotsy 18 novembre ety amin'ny 6 ora maraina eto fianaratso eto amin'ny trano fivavahana vaon'olo ko amin'ny tarandolo ambadika station Shell veloma tompoko